Faly miarabantsika indray izay mijery an'izao vidéo zao. Ny pejy aranao dia ny pejy hobby loisir. Androany dia ametraka fanontaniana aminao dia ianao mamaly azy aingakaingana. Tantara anaty baiboly azo antoka fa hainao mivaly fa mila valiana rapidapida ao anatin'ny 3 secondes. Tsy miandry ela fa tonga dia mamaly. Ao ary, zao ary ilay fanontaniana. Impiry naneno ny akoho tamin'ny petera nandahany Jesosy? Ao, efa namaly ianao zay intelo? Tsia! Tsy intelo naneno ny akoho fa indray mandeha ihany. Tamin'izany fotoana dia nanontany vahoaka, nanontany tamin'ny petera. Ianao namany? Tsia! Tsy namany aho. Ianao koa azo antoka fa apôstôly? Tsia! Tsy apôstôly Ianao hitanay resaka tamin'i Jesosy? Tsia! Tsy fantatro izany Jesosy zany. Nandà intelo petera vao naneno indray mandeha ny akoho. Rehefa natao ny fandiniana dia ny 700 isan-jatontsika izay namaly dia nandiso avokoa. Ka raha hijery ny tantaran'ny Jesosy ianao sy petera nandany Jesosy intelo zay dia manasa anao hijery ny baiboly, hamaky ny baiboly ao amin'ny Matthieu 4:20-4:30. Mankasitraka to. Manaraka indray. Veloma.